misaraka amin'ny fitopolo amin'ny zato sy arivo ireo trabonany amin'ny distrika amin'ny Mahanoro taoriana ny fandalovan'ny Andro Ratsy Francisco raha nitatitra farany avy amin'ny BNGRC. Hatreto kosa mbola tsy fantatra mazava ny isan'ireo namono ainy na tsy hita fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny tompona andraikitra. Tsy niandrena ny fanjakana fa efa nanatra ny fanampiana vetrany raha vanda ny voatonga ny loza hoy ny General Gabriel Ramanantsoa talimy andraikitra ny patrimoine sy ny fitatan'andraraha ao amin'ny BNGRC. Ino hoe fa toy ny rahantsika nahita tany efa nidina tany ny Prime Ministre niaraka tamin'ny Ministre ny Intérieur dia maly koa efa tany ny Ministre ny Population niaraka tamin'ny Ministère ny Fiarovam-pirenena zany hoe nandefa ireo miaramila atao amin'ny CPC ny Ministère ny Fiarovam-pirenena niaraka tamin'ny BNGRC nitondra ny fanampiana amin'izao fotoana izao zany efa maly zany dia efa voazara avokoa izay fanampiana izay raha mato ministra mihitsy moa no mitarika amin'izay fizarana teo amin'ny site 12 taona Mahanoro dia teo ny miaramila izay nanampy tamin'ny elagazy sy mbola nitondra n'ireny levé de trapide nanampy ny olona amin'ny famonjena ny olona namonjy an'ireny site d'hébergement ireny amin'izao fotoana izao zany efa azo lazaina raha ho an'ny BNGRC efa tapapetraka daholo ny ataoko hoe ny réponse d'urgence. Efa voazara avokoa ireo fanampiana voaray teo anivon'ny BNGRC hatramin'ny faran'ny herinandro teo raha nitatitra hatrany. Misy ihany koa ny avy amin'ny fanjakana manokana. Amin'izao fotoana izao dia efa manomana ny fiatrenana ny kere any atsimo koa ny BNGRC. Ny fanampiana izay tonga dia efa voazara. Ilay fanampiana manko tsy hoe tonga indray mandeha teto amin'ny BNGRC fa tonga tsikelikely dia iny efa nilazain'ny BNGRC teo ihany hoe arakaraka ny filana an'ireny olona trabonana toeran'ireny nanaovan'ny BNGRC kajy tsotsotra hoe ty alefaria raha ny tonga aloha zany hatramin'ny faran'ny herinandro teo zany dia efa lasa daholo fa nanomboka tamin'ity herinandro ity zany zao ny efa jerena ndray eo koa tsika efa mitsinjosady satria efa fantatritsika zao efa manomboka ary efa ao anatin'ny mihitsy ny kere any atsimo raha nisany ny zay sy ny abetsaka izay fanampiana izay dia ataoko hoe anisany laram-pamiana aloha zany dia any amin'ny faritra avaratry ny nosy sy ny iny Ambatondraza aloatra Mangoriny dia ao anatin'izay any atsimo ataoko hoe aoriana kely eo satria efa isy ny fivoriana androany any amin'ny présidentielle ny hijery an'izay kere any atsimo izay. Mbola mitoetrany ny fanaovana voninkazo mahatratra eny amin'ny BNGRC. Androany ohatra dia tonga nanatra fanampiana roa alina baoritra ny solotenan'ny fanjakana Saodiana avy any Arabia Saodita.